Ravana malala rehetra amin'ny tompo aminareo andeha ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mibanjina loha hevitra vaovao sika riavana malala ny amin'izao voalohany volana Aprily izao. Ahoana moa izany loha hevitra izany? Ahoana tsara? Mandresy ny tompo. Dia io zany tena zava-marina mihitsy fa tsy hoe 1er avril androany dia inona moa ilay 1er avril hozy izy ny sasany? Tsy lainga akory izany fa tena marina fa mpandresy Jesosy Kristy tompontsika. Fa mbola ao anaty herinandro masina ihany tsika riavana malala andro fahefatritsika izao ao anatin'ny lalan'ny azo fijaliana. Ny lohahevitry ny fampianarana ny amin'ity an'ity riavana dia ny hoe finoana matanjaka mandresy ny tahotra. Andao hoe mba isika rehetra niaraka mamaky an'izany. Finoana matanjaka mandresy ny tahotra. Ny liko toko fahavalo ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 dia maneho amintsika sary anankiray anehoana an'izany afatra izany hoe finoana matanjaka mandresy ny tahotra. Jesosy Kristy riavana malala eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Rehefa nandeha teny amin'ny sambo kely izy sy ny mpianatra. Rehefa tonga ny tafio-drivotra, rehefa tonga ny loza ka taitra Jesosy Kristy ny foazin'ny mpianatra dia namaiky an' Jesosy dia tsy nantany hoe naninona ka ianareo, tsisy naninona ve nareo, ahoana ny mahakasika anareo, fa ny namaiky anazy dia nantany hoe ahoana ravana? Aiza ny finoanareo, aiza ny finoanareo. Dia efa petraka sady amintsika izany fanontaniana izany hoe aiza kay ny finoantsika. Fa izany fanontaniana izany ihany koa no mitarika antsika an-tany hoe ahoana no ampatanjaka ny finoana mba handresena ny tahotra. Ahoana no ampatanjaka ny finoana handresena ny tahotra. Mahita zavatra anankiroa sika riavana malala ety amin'ny fafana. Hitantsika eo ny amin'ny hoe finoana. Ny finoana dia hoe pistis izy izany raha amin'ny teny grika, teny fototra. Dia inona moa izany ny dikan'izany hoe finoana izany? Ny finoana na ny pistis dia izao matoky manaiky. Inona ny hevitra izany? Fatokiana tanteraka an'Andriamanitra, fatokiana tanteraka tsy misy fepetra manoloana ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga. Dia hitantsika etsy andaniny kosa ny tahotra. Dia ny teny fototra ny tahotra indray izany dia hoe phobos, ny dikan'izay dia hoe mandositra. Dia raha ny heviny tahotra mafy, orooro, atsaina, fihetsika, aranofo manoloana ny loza. Izay izany ny dikan'ny phobos riavana malala na ny tahotra. Inona ny vokatry ny finoana manoloana ny zavamisina tranga anankiray? Ny vokatry ny finoana dia izao fandresena manoloana an'ilay tranga, fandresena manoloana an'ilay ady, fandresena manoloana ny fitsapana. Fa inona kosa ny vokatry ny tahotra riavana? Dia inona ilay vokatry ny tahotra hitantsika eo? Inona? Fisalasalana sy orooro. Lasa miteraka hoe tsy finoana izany, tonga ny amin'ny hoe tsy finoana ny tahotra. Rehefa izay izany mazaka dia tonga ny tsy finoana. Dia araka izany ny tenin'Andriamanitra rehefa misy izany ny zanak'olombelona riavana malala, rehefa miatrika zavatra sarotra anankiray eo amin'ny fiainana dia misy zavatra anankiroa mifamaofao ao anatiny. Ny anankiray ny finoana na ny fanantenana fa ho tafavoaka amin'ilay zavatra anankiray, fa ny anankiray kosa etsy andaniny dia ilay tahotra mafy dia mafy miteraka fahaketrahana. Dia eo amin'izay izany mipetraka ny fanontaniana ho antsika hoe isika izany izao manoloana an'izay mety ho zavatra sarotra mitranga eo amin'ny fiainana. Dia inona kay no mety ho hetsika ataontsika? Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava be eo amin'ny Timoty 2:1-7. Andao sika rehetra niaraka mamaky an'izany riavana malala. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery, izany hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy feno tahotra izany isika fa fanahy mahery kosa. Ka ny valim-panontaniana izay tokony hananantsika izany hoe manoloana an'izay zavatra mety ho sarotra, manoloana an'izay zavatra fitsapana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika dia tokony haninona isika?
tokony tsy anatahotra. Mitoy ihany tsika ry havana malala. Rehefa anapa-kevitra ny andeha hiampita an'ity farian'ny Galilee ity Jesosy Kristy dia niteny tamin'ny mpianatra mazava tsara izy, baiko no nomeny tamin'ny mpianatra hoe andehitsika hiampita n'inona? Hiampita an'ity fary ity. Jesosy Kristy izany eto dia mahafantatra tsara ny mahakasika an'izany fary izany. Dia raha ny zavatra misy amin'ity fary ity ry havana dia izao. Izy ity izany dia manana condition izay hoe mahatonga tafio-drivotra vetivety kely dia misy tafio-drivotra miforona eto amin'ity toerana ity satria 320 metatra miala ny ambanin'ny ranomasina izy ary voadidina tendrombohitra be izany ity fary ity dia ny dikan'izay misy rivotra anankiroa miady ao izany hoe ny rivotra mafana sy ny rivotra mangatsiaka dia noho izany dia miteraka fifandonana andreo ka rehefa mifandona ireo dia lasa misy tafio-drivotra mafy dia mafy. Fantatry Jesosy Kristy tsara ny hoe zavatra mety hitranga ry havana fa inona no nataony? Nentiny ihany ny mpianatra andao izy epita. Dia nisy tanjona mazava tsara izany izay napetraka Jesosy Kristy ao mba hoe hitezana an'ireto mpianatra eto. Ny tanjon'i Jesosy Kristy teo anatrehan'izany dia mba hoe manahoana kay ny finoan'ireto mpianatra eto rehefa sendra misy ny zavatsarotra, rehefa misy ny fitsapana. Fa teo anatrehan'izany ry havana, Jesosy Kristy akory tsy hoe niala tsy niaraka tamin'ireto mpianatra eto fa tao anatin'ny sambo kely ihany izy, niaraka tamin'ny mpianatra izany izy namakivaky an'ilay fary, namakivaky an'ilay zavatra sarotra. Efa lesona anankiray sahady tsy ho antsika ao anatin'izany dia izao hoe io izany rehefa mandeha miaraka amin'ny Jesosy Kristy, tsy hoe tao anatin'ny sambo kely Jesosy Kristy dia tsy nisy n'inona? Dia tsy nisy ny tafiotra, fa tena nisy ny tafio-drivotra na dia tao anatin'ny sambo kely azy Jesosy Kristy. Kanefa ny teo anatrehan'izany tsy nandao amin'ny mpianatra Jesosy Kristy fa niaraka taminazy hatrany hatrany. Dia eo sahady ry havana manoloana ny fiainantsika. Tsy hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy isika ao anatin'ny fiainantsika izy, ilay sambo kely izany dia ilay fiainantsika. Dia tsy hoe rehefa miaraka amintsika Jesosy Kristy dia hoe mandeha joli eny ny fiainana. Tsy dia mandeha joli amin'izao izany tsy isina fa dia hoe mifoha marina dia misakafo dia miasa dia mody any an-trano dia ohatr'izay foana ny fiainana. Fa misy inona kay izany? Tsy maintsy misy zavatra atrehana, tsy maintsy misy zavatra lalovana sy diavina. Fa nefa eo anatrehan'izany manome toky Jesosy Kristy fa miaraka eny amin'ny sambo kely eny foana. Tsy maintsy misy ny tafiotra fa izy tsy mandao. Dia mampatsiahy tantara kely anankiray izay ry havana malala. Jesosy Kristy rehefa mitondra antsika amin'ny lalana anankiray dia misy tanjona mandrakariva ao. Na mety ho sarotra aza ny lalana ho diavina dia misy tanjona mandrakariva ao ny hahasoa sy ny hahatsara antsika hatrany hatrany. Ahoana moa izy ny tenin'Andriamanitra hoe? Ahoana moa ilay tenin'Andriamanitra hoe hitondra fiadanana fa tsy loza. Izay ilay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia nisy mpivady anankiray izay tao alohan'ny ivadian'izy roa dia samy nanana ny olon-tiany izany izy. Ilay lehilahy efa niaraka tamin'ilay vehivavy anankiray nandritra ny 7 taona. Dia ilay vehivavy anankiray kosa efa vita vodiondry tamin'ilay lehilahy anankiray izany. Io vodiondry io tena hoe nakotrokotroka be mihitsy, nafinaritra izany raha fety, tena hoe buffet tsara be, tena hitanao teo daholo izany ny karazan-tsakafo rehetra. Dia ohatra antsika ato ATSIMON'IMAHAMASINA moa izany ilay tena tia misakafo tia dia mety falifaly tsika izao tamin'izany fotoan'izany nanatrika an'izany fety izany. Fa ny tenako aloha izany nanatrika an'ilay izy. Fa tena hoe tsara izany fety izany vodiondry nakotrokotroka. Fa inona ny zavatra nitranga ry havana tao aoriana kely? Izy roa ireo samy misaraka, ilay lehilahy izany nisaraka tamin'ilay vehivavy, efa niaraka taminazy 7 taona io, efa fantatry ny ao am-piangonana iray manontolo, efa fantatry ny fianakaviana rehetra. Ilay vehivavy tasy ihany koa naninona koa nisaraka
tamin'ilay efa vita vodiondry taminy teo anatrihan'izany tranga ny zavatra izany tena hoe afa-baraka ny ray aman-dreny feno tahotra hoe andreka koa dia ahoana ary izany ity zavatra mitranga sy zava-misy ity fa inona ny zavatra nitranga avy eo rehefa tafaombina izy ireo rehefa tafaraka tena hoe nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny fiainana fa raha samy mpivavaka ry zareo fa raha samy somary tsy dia hoe nindrona tao anatin'ny finoana izy tamin'ny fifandraisany tamin'ireto olona roa ireo rehefa tafaombina kosa izy ireo dia nitombo be tao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra lasa mpiandry lasa navita asa lehibe ary izy mivady irery dia nahavita natsangana fiangonana Fjkm tany ambanivohitra tany noho ny hoe ilay finoana tao anatiny noho ilay asan'i Jesosy Kristy tao anatiny dia teo anatrihan'izany rehefa nandeha ny fotoana dia fantatra kay fa ilay lehilahy vita vodiondry tamin'ilay vehivavy izany tena mpanompo sampy be ry zareo tena mpanao ody be dia teo anatrihan'izany izany ry havana malala raha nijery an'ilay hoe zava-misy hoe afa-baraka natahotra ny fiarahamonina dia tsy tanteraka mihitsy ilay inona ilay fitomboana tamin'ny finoana teo amin'izy mivady ry havana malala mpaherezana antsika sahady izany indraindray ny eo amin'ny fiainantsika mety misy zavatsarotra izay mety eritreretintsika hoe fa maninona ary ity no mitranga fa mandrakariva efa fantatry Jesosy Kristy ny lalana hitondrana ny fiainantsika efa fantany fa zavatra tsara foana no hiafaran'izany manotsika ry havana malala tao anatin'ny sambo kely dia karazana olona roa ny hitantsika karazana toetran'olona anankiroa tetsy andany Jesosy Kristy inona moa nataon'i Jesosy Kristy tao anatin'ny sambo kely natory tsara Jesosy Kristy nanam-piadanana tsara izy tsy nieritreritra inona mihitsy raha fitentsika aminazy zany dia hoe tsy narezy amboniny tsy rezy ambonin'ny tany izy fa dia natory tsara izy nanam-piadanana fa teo anatrihan'izay kosa ny mpianatra dia inona nataon'ny mpianatra niorooro natahotra mafy dia mafy ny mpianatra raiky tahotra mafy dia mafy ny mpianatra teo anatrihan'ilay tafio-drivotra izay nitranga ry havana malala manoloana ny olana anankiray tsy ilay olana akory no zavatra hoe mety hanahirana fa ny fomba fiatrehana an'iny olana iny teto izao Jesosy Kristy raha niarika an'izany satria tao anatin'ny samokely Jesosy dia nanam-piadanana tanteraka izy nanana fahatoniana tanteraka izy satria naninona natoky an'ny fiasan'Andriamanitra izy natoky fa izy ihany koa moa Andriamanitra raha teo dia manana fahefanany amin'ny zavatra rehetra fa ny mpianatra kosa ny fijerin'ny mpianatra izay nanana tahotra fisalasalana dia ahitantsika fijerin'olona anankiroa mifanaraka izany eto ny etsy andany fiadanana fatratra manoloana ny loza izay mitranga fa ny etsy ankilany inona tahotra sy orooro mandrakariva ry havana malala ny fiatrehantsika ny tranga anankiray no mamaritra hoe ohatra ny ahoana kay ny zavatra mety iseho ao aorianan'izany tranga izany dia mitaona antsika ny soratra masina hoe ndao mba hanana fijery tahaka an'i Jesosy Kristy na inona mety loza mitranga na inona zavatra sarotra dia maninona andao hanam-piadanana trany ny olona tena manana an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany efa nandray an'i Jesosy Kristy ry havana malala dia na inona zavatra sarotra na inona zavatra mafy mianjady eo amin'ny fiainany dia matoky mandrakariva izy fa ilay Andriamanitra ivavahany ilay Andriamanitra itokiny dia manana vahaolana eo anatrihan'izany ny olona manana finoana matanjaka izany dia arak'izay ambary izay hoe manana fiadanana mandrakariva na dia miatrika zavatsarotra azy dia mampatsiahy mpivady anankiray izay nanana orinasa lehibe ry zareo ndroborobo be ny asany zareo fa rehefa tonga ny olana lehibe teo amin'ity orinasa ity dia tonga tamin'ny fahity izany kristianina reto mpivady reto fa samy hafa mihitsy no niatrehan'izy mivady an'ilay olana ilay vehivavy tsy nahita tory isaky ny ala miady saina hoe ahoana ary ny atao ho tafavoaka ve nitrosan'olona be dia be ahoana ny atao fa ilay rangahy kosa nanina ravana nanana fiadanana tanteraka natoky izy fa Andriamanitra mahafaka anazy ao anatin'io olana izay mafy sedrainy dia mitoy isika ry havana eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy misy tafiotra tsy maintsy misy ny zavatsarotra lalovana mety hoe krizy ara-boly izany mety hoe aretina izany
mety hoe ny fahafatesany zany fa mitoy amin'ilay nambara teo hoe tsy nitafotra akory ny olana eto, tsy ilay zava-misy sy tranga akory ny olana fa le hoe mitodika aizakay ny masontsika, mitodika any amin'ilay fahafatesana sy faharavana ve sa mitodika any amin'ilay Jesosy Kristy. Fa raha hitantsika ny zavatra nitranga teto na nolona ny tafio-drivotra dia Jesosy Kristy niasa manan-kery, Jesosy Kristy napiatra ny fahefany, ny teny tamin'ny rivo-doza izy, ny aiky ny fahefan'i Jesosy Kristy ny rivo-doza, vao nyteny Jesosy Kristy dia naninona ilay rivo-doza ary havana malala? Nitsahatra ny rivo-doza. Ilay takina zany eo ampiatrehana ny loza dia izao, ilay hoe mitodika aizakay ny masontsika, mitodika any amin'ilay olana ve sa hoe ohatry ny ahoana kay ny fiatrehana an'izany olana zany, mitodika sy miantehatra ary matoky tanteraka ny herin'Andriamanitra. Izay no endrasana amintsika. Raha mitoy izao tantara izao dia hitantsika eo amin'ny Lioka 4:7-9 tapany any, dia ndao tsika rehetra hoe mba hamaky an'izany. Ary nanatony izy dia namoa azy ka nanao hoe tompoko maty izahay. Rehefa tonga zany ny zavatsarotra sy nanahirana dia nakaiza reto mpianatra reto? Nanatona an' Jesosy Kristy, niantsoantso vonjy tamin'i Jesosy Kristy. Izay zany no nataon'ireto mpianatra reto. Rehefa tonga tao anatin'ny famozam-polalina, rehefa tonga tao anatin'ny zavatra sarotra izy dia nanatona an' Jesosy Kristy, niantso vonjy, nitodika tany amin'i Jesosy Kristy izy mba hamonjy an'izy ireo. Dia indraindray tokoa ny ry eo amin'ny fiainantsika, rehefa misy olana anankiray mitranga dia mbola lasa indray sika aloha maninona mikarokaroka hoe izy ara ny atafavoaka an'ity olana-ty, izy ara ny afaka amahan'ity olana-ty, dia hoe sambatra ihany ireny olona mba mahitahita sy mahafantatra ireny, sambatra ihany ireny namana mpanankareny ireny, fa mampianatra nefa ny soratra masina eto hoe maninona aloha mitodika mandrakariva any amin'i Jesosy Kristy. Dingana voalohany zany ananana fandresena manoloana ny tafiotra, manoloana ny loza, dia ny fitodiana any amin'izy ary havana malala any amin'i Jesosy Kristy. Rehefa nitodika tany amin'i Jesosy Kristy reto mpianatra reto, dia inona ny hetsika nataon'i Jesosy Kristy ry havana? Ahoana ny nataony? Ny teny mafy tamin'ny rivotra izy, napiasa ny fahefany mandriamanitra azy zany izy. Dia hitantsika raha ny voambolana izay ampiasaina eto ny amin'ny teny fotra, ny teny izay nampiasan'i Jesosy Kristy zany, ny fahefana izay nitenenan'i Jesosy Kristy dia tahaka n'ilay fahefana nitenenany tamin'ny nandroka démonie, izany hoe teny eo avy hatrany zany niatra ilay fahefana. Dia ilay izy zany rehefa niteny Jesosy Kristy dia avy hatrany dia naninona ilay rivotra? Nitsahatra, nitony ny rano. Izany hoe tsisy processus lava be zany io, ny hoe tokony mbola ho zao aloha, tokony hiena tsikelikely aloha ilay rivotra, fa avy hatrany dia naninona ry havana? Nitsahatra ilay rivotra. Rehefa niteny Jesosy Kristy dia nisy ny fitoniana tanteraka nanoloana ny zavatra misy, maneho ny fahefan'i Jesosy Kristy zany, manoloana ny tranga izay misy eo amin'ny fiainana. Dia izay mahatonga ny hoe mandrakariva zany dia nitodika any amin'izy, mitodika any amin'i Jesosy Kristy. Ilay fototry ny zavatra rehetra, ilay pahary ny zavatra rehetra, ny zava-boary zany teto dia ny aiky ny fahefan'i Jesosy Kristy. Rehefa niteny izy an'ilay mpamorona sy pahary moa zany dia niteny nanana fahefana tanteraka dia ny aiky an'izany ny zava-boary. Petraka ary izao ny fanontaniana nantany Jesosy Kristy hoe aiza ny finoanareo? Aiza kay ny finoantsika raha misy ny tafio-drivotra, raha misy ny zavatra sarotra? Dia miverina tary amin'ilay tanjon'i Jesosy Kristy raha nitondra ny mpianatra tamin'ny voalohany. Inona ilay tanjony? Inona ilay tanjony? Mba hampatonga ny finoan'ny mpianatra hitombo, mba hijerena ny finoan'ny mpianatra, mba hisedrana ny finoan'ny mpianatra hoe manahoana kay ny finoanareo rehefa sendra tafiotra, rehefa sendra zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Ry Petera sy ny mpianatra ry havana malala dia expérimenté amin'izany resaka rano izany. Inona moa ny asandry zareo? Mpanarato ny asandry zareo. Kanefa rehefa tonga ilay zavatra sarotra sy mafy, naninona izy?
Ny voraka teo zany izy rehetra tsy nahita an'izay natao, tsy nahita an'izay lalaka izorana satria izao ny olona zavatra efa voajanahary zany, rehefa misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainany dia adininy daholo hoe ina ke moa zany le tokony atao. Dia mampatsiary an'le mpianatra anankiray raha vao nitahotra mameno ny fo amam-panany nandeha nanatrika fanadinana nandritry ny taona zany le ankizy ty dia nanina foana nianatra foana fa feno tahotra loatra tany anatiny, feno orooro loatra, dia tonga teo izy rehefa noratra tao amin'le lazahatina dia naninona tsisy tadidiny daholo le zavatra tokony ho tenenina sy zavatra tokony atao. Mifantoka loatra tany amin'ny tahotra izy fa tsy ilay finoanan Jesosy Kristy. Dia ohatr'izany mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ireto mpianatra reto. Tanjon'i Jesosy Kristy nefa raha nitondrana izy ireo andeha amin'ny tafio-drivotra dia mba hampitombo ny finoana. Dia misy karazana tahotra anankiroa ry havana rehefa niteny i Jesosy Kristy ary nanontany ny mpianatra. Rehefa nanao ny asany teo amin'ny nampitony ny rivotra Jesosy Kristy dia misy karazana tahotra anankiroa zany hitantsika ny amin'izao tenin'Andriamanitra ao. Le tahotra ny maha-olombelona teo, ny tahotra ny mpianatra rehefa tonga ny loza, fa ny tahotra izy ireo kosa rehefa nanino Jesosy Kristy, rehefa niasy Jesosy Kristy. Hitantsika eo amin'le andininy toko fahavalo ny andininy fahadimy amby roapolo tapany by. Andao ny antsika rehetra hiaraka maky an'izany hitantsika eo amin'ny fafany. Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy zany. Dia le karazana tahotra faharoa izay nanana ny mpianatra zany sy le orooro momba ny loza tarintsony, fa le tahotra n'Andriamanitra indray hoe Andriamanitra nanana fahefana lehibe, nanana fahefana mahafehy ny zavatra rehetra. Mbola tsy fantatry ny mpianatra tsara zany ny momba an Jesosy Kristy, fa ny fahafantarana an Jesosy Kristy ry havana malala no nitarika ny mpianatra atahotra azy ka ampitombo ny finoany reto mpianatra reto. Tsarovy mandrakariva ry havana malala fa ny fifatoantsika ao amin'ny Jesosy Kristy zay ihany ny vahaolana, ny amin'izay mety ho loza sy mafy atrehantsika, ny amin'izay tafio-drivotra lalovantsika ny amin'ny fiainantsika. Dia fantatritsika tsara moa zany ny momba amin'ny Petera. Ohatra ny ahoana moa zany Petera rehefa teny ambonin'ny ranomasina zany dia nahita an Jesosy Kristy, dia nijery an Jesosy Kristy zany dia hoe nanina moa Petera le nandehandeha teny ambony ranomasina. Dia faly ery zany izy sa nahita an Jesosy dia niteny Jesosy Kristy hoe avy manantona anay. Dia faly ery izy, fa rehefa nandeha izy nandeha dia nitoditodika kely nijery manodidina dia nanina izy letika izy. Ka mandrakariva manoloana ny zavatsarotra, manoloana ny tafiotra dia andao anina ry havana malala hibanjina an Jesosy Kristy mandrakariva. Ny fitsapana izay miatra eo amin'ny fiainantsika, ny fizahan-toetra izay miatra eo amin'ny fiainantsika ry havana malala dia mandrakariva tsy hoe ahatonga antsika moifo, fa mitondra antsika mitarika antsika kosa ampitombo ny finoantsika. Inona ary zany le tokony atao mba hahatonga ananantsika finoana matanjaka. Dia lazain'ny soratra masina moa zany dia raha mahitinareo andao sika hiaraka maky an'izany sady ho famaranana an'izao afatra izao. Inona kay ny tokony atao mba hananana finoana matanjaka? Dia voalohany indrindra inona ne vombareo? Miaino ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hozy izy ny Romana toko 10:17-20? Ko ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Mila mahay miaino zany mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mba ahafahan'ny finoantsika mitombo miaino ny toriteny aty am-piangonana. Ao anatin'ny soratra masina ry havana malala anatin'ny baiboly dia miverina 223 ny teny hoe ahoana ary raha fantatrareo? Aza matahotra. Dia ny dikan'izay zany raha manana an'izay tenin'Andriamanitra eny anatintsika sika dia tokony tsy hatahotra isanandro. Fa ny faharoa izay tokony atao dia ahoana ihany koa? Ny mivavaka mandrakariva. Mivavaha mandrakariva hoy izy ny soratra masina aza mitsahatra. Ary ny tokony atao manaraka dia izao manaiky andalo fitsapana, manaiky andalo fisedrana. Atao ahoana koa moa zany no ahatonga antsika hoe hipasy kilasy raha tsy misy inona? Raha tsy misy inona? Raha tsy misy examen, mila manao examen aloha izay vao mifindra kilasy dia izay zany vao mitombo arak'izay. Dia mety izy ry havana
ahiatrika an'izany fisedrana sy fitsapahana izany aka anana fifaliana mandrakariva isika eo ampiatrehana an'izany fa ny manaraka dia izao hoe fifantohana tanteraka amin'izy amin'i Jesosy Kristy izay ilay fototra riavana fifantohana amin'i Jesosy Kristy dia amin'izay fotoan'izay mitombo ny finoantsika ary indrindra ny farany dia izao hoe inona ilay farany ao matoky ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra